Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Vous présente Ni Vavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao Ni Vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Dozina vaccine Johnson Johnson miisa 8.3 hetsy ndraiky anao ny tsenaina ireo tompon'anaikitra androany teny vatony aina teo tanjona nanaovana vaksiny olona ray tapitrisy hatramin'ny volana desambra zao ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ho fantatra ny 5 novambra ho avy zao ny solontenan'ny anteny merandolona eny anivon'ny seni mitombatra ny antota taratasyn'ireo kandidaty isolotena nyity androm-panjakana ity ho ny papaka tenin'ny anteny merandoolona ary misy ny 7 atao mbola hojerena amin'ny antsipriany tolo-dalàna momba ny interruption thérapeutique de grossesse ho ny loholon'ny Madagasikara araka izany tsy tokony mbola ampisahotaka ny anivon'ny fiarahamonina mahakasika izay raha ny fanazavana tokatrano 507 senal any amin'ny faritra atsimo nosy ankehitriny no azo fampitaovana mahakasika ny asa fambolena amin'ny alalan'ny FAO vinany ny fametrahana paikady maharitra sy ara-potoana hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny alalan'ny fambolena nitrangana fanonganam-panjakana androany tany Soudan amin'ny toetra any an-toerana ankehitriny ny fepetra mahakasika ny amiana raha ny fanambarana izay nataon'ny generaly tomponantoka tamin'ny fanonganana tsangana ihany koa ny gouvernement tamaly ho tena nandeninao arahanao afaka fotoana foy Salandra tompoko lasy tompoko vavy tonga sondreto amin'ny fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia dozina vaccine Johnson Johnson miisa 8.3 hetsy indray no nitsenain'ireo tompon'anaikitra androany teny Ivato tanjona nanaovana vaksiny olona ray tapitrisy hatramin'ny volana desambra ho avy izao ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny alarana Efson notsenena teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato androany ny andiany faharoa amin'ny vaksiny Johnson & Johnson miisa 8.3 hetsy ny vaksiny vaovao tonga ireto raha toka 703 hetsy isa izany heta amin'ny andiany voalohany vaksiny izay nomen'ny fanjakana Amerikana maimaim-pona ho an'ny vahoaka malagasy hatreto roa isanjaton'ny mponina eto Madagasikara no efa vita vaksiny hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka zay ny dozy avy eto Madagasikara hatramin'izay ny efa nahazo an'ilay vaksiny satria le nahazo an'ilay Covishield tamin'ny voalohany zany tsy maintsy atao avery misy AstraZeneca dia deuxième dose misy olona nahazo vaksiny zany lazay fa complètement vacciné raha nahazo an'ilay deux doses Covishield nahavolo dia AstraZeneca ny faharoa 169,908 zany tsy kandesatsy 197 millions fa ny total olona zay zany misy 50 millions zany manatona mitombo pahasalamana amin'izay deuxième dose de vaccine zay momba le vaccine Johnson & Johnson 174 zany roa ambin'ny sy 904 sy 14 zay nahazo an'ilay vaccine amin'izao fotoan'izao mandidina ny 305 isanandro ny olona vita vaksiny eto Madagasikara ankehitriny araka ny tatitra nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany tanjona hotratrarina amin'ity taona ity nefa ny anaovana vaksiny ray tapitrisy na 2.5 isanandro hatramin'ny volana desambra tsy tokony andro fotoana farany rehetra vao anao vaksiny ary maimaim-pona no tsy terena izany raha ny fanazavana hatrany Grazie.
dia midika amin'izay le olona kazaniko visite rehetra rehetra tsy maintsy tokony moa zany fa tsy manintsy satria tonga tsy terena fa raha tevivary zany mba manantona mba hahazo amin'izay développement zay. Resaka communication araka ny tena tena dia anatin'izay handraisana raha atao amin'ny anatin'ny pasalamana sy ny vaksiny zay izay handraisana zay ministère nambarany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fandraisana ireto vaksiny ireto fa manodidina ny 5 hatramin'ny 10 eo ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina covid-19 eto amintsika isan-kerinandro ary efa misy ny toerana natokana andraisana ny marary. Mbola isan'ny fanafody hitsabona ny marary ihany koa hoy izy ny CVO+ hatramin'izao. Andrasana ihany koa ankilan'ny fahatongavan'ny vaksiny Pfizer mialohan'ny farany ity taona ity. Ho fantatra ny 5 novambra izao ny solontenan'ny antenimieran-dolona eo anivon'ny CENI. Mitombo hatrany antota taratasy ny candidat ty solotena ity androm-panjakana ity ho ny mpampakatenin'ny antenimieran-dolona ary misy ihany koa ny sivana izay atao amin'izany. Yves Richard. Ny 7 oktobra ho avy izao no hifarana ny fandraisana ny antota taratasin'ireo candidat ty solotena ny antenimieran-dolona eo anivon'ny voamera-pirenena mahalotena misana ny fividianana nany CENI. Efatrandro tsy katonan'izay tsy mitsaha mitombo ny candidat voaray ny antenimieran-dolona araka ny nambarany mpampakateniny androany. Fa nisokatra ny fandatsahana an'izay olona rehetra manam-paniriana ny solontenan'ny Sénat ao amin'ny CENI nanomboka tamin'ny 7 nyty volana ity ary mifarana ny 7 izao volana oktobra zao. Ny fifidianana dia ho atao eto amin'ity androm-panjakana ity amin'ny 5 ny volana novambra. Raha nivory ny bureau permanent tamin'ny talata teo dia 7 no efa nandatsaka fa isafidiananay tamin'izay. Ny tena isan'ny marina androany dia tsy mbola hita ampelantanako ny tena isa marina fa mino fa nitombo zany. Malohany izay fahamaroany ny candidat mitady ny toerany antenimieran-dolona eo anivon'ny CENI izay. Nampatsiahy mazava ny fipetra takino ho an'ireo mpirotsaka hovidiana ny androm-panjakana. Ankoatra ny traikefa manokany candidat, takina mandritra ny asan'izy ireo ny fitandroany ny fangararany ny fividianana. Faharoa manarakaraka an'izany dia marina ilay voalaza teo fa miteraka disadisa foana, miteraka olana, miteraka polémika maro samihafa ireo mpikambana ao amin'ny CENI ireo. Azadiny fa androm-panjakana faharoa eto amin'ny tany sy ny fireneny dia androm-panjakana ity izay mitandro mandrakariva tahaka ny anak'Andriamaso ny fahadiovan'ny fifidianana sy ny pisipisy mahakasika an'izany ka mino ianay fa ao ivelany fahaizana sy ny fahalalana dia ny fahendrena sy ny fahazahoanantoka fa olo marina sinjo ny ampisy ny vahoaka malagasy ty firenentsika ity no iantefany safidy eto amin'ity androm-panjakana ity. Isan'ny tafiditra anaty lahadiniky ny antenimieran-dolona mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny fividianana izay soloteny ny androm-panjakana eo anivon'ny CENI. Ny 5 ny volana novambra ho avy izao no anatanterahanyizay raha toka raha pitso ny fividianana ny filoha-lefitry ny antenimieran-dolona. Misana ny faritra avaratra solitoerana any Mbikerilaza, voatendro minisitra ny fitsarana. Andalo eny anivon'ny antenimieran-dolona ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny fandovana sy ny teti-bola-panjakana 2022 izay votoatin'ny fotoan'ny mpivoriana. Mijany any amin'ny Sénat izay ihany isika dia mbola hojerena amin'ny antsipirian'ny tolo-dalàna momba ny interruption thérapeutique de grossesse hoy ny olony Madagasikara. Araka izany tsy tokony mbola ampisahotaka anivon'ny fiarahamonina no mahakasika ity tolo-dalàna ity raha ny fanazavana. Yves Richard Trano. Manoloana ny resabe mandeha mahakasika ny tolo-dalàna momba ny fahafahana manatsahatra ny voka no ny antony ara-pahasalamana. Naroso ny solombavambahoaka ny Tsiombe. Naboraka ny fanehoan-keviny mahakasika izay ny mpikamba ny komisiona misahana ny lalàna eo anivon'ny antenimieran-dolona androany. Raha tsy hita mihitsy aloha ilay lalàna hoe amin'ny antsipiriany izay vao afaka mamoaka hevitra ny antenimieran-dolona ary indrindra moa ny fandaniana lalàna tahaka izany dia misy komision aloha mielo azy, misy ny fenona an'ireo antokon'olona maro izay vao mandalo ny assemblée plénière
andrasantsika ho tonga aloha vao manome hevitra tsika hoe mety ve sa tsy mety fa nanazava fotsiny ihany amin'ny ankapobeny hoe ny anankiray ny IVG na misy antony na tsy antony atsitrapo ny anankiray indray avohitra ao anatin'le lalàna io zany raha fahasahoako azy hoe misy antony ara-pahasalamana ka mila fandinihana lalina zay ao anatin'ny commission juridique. Ankoatra ny asam-boamery hamoji-pitsirana ny votoatin'ny tolo-dalàna, maro mifankakevitra toa mpisihatra mialohan'ny fandinihana azy hoy ny mpikamba ny komisiona misahana ny lalàna eo anivon'ny Antiny Mirandoolona hatrany na izany na tsy izany. Tompony teny farany amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny andrim-panjakana mpanao lalàna isan'isany. Ninninona zany fa ny kevitra vokan'olona dia zoan'ny olona rehetra indrindra ny hoe ny olom-pirenena rehetra tsy voatery hoe veka fa na ianao aza ny mitsotra rehetra tokony olona ary tsy amin'ny lalàna io ihany fa amin'izay lalàna rehetra mandalo izay mbola andalo afaka manao hevitra mamoaka hevitra daholo olona tsirairay fa tsy raisina pression akory zany afaka manampy ianao zay amin'izay fanapahan-kevitra farany fa tsy zay akory ny hoe tsy maintsy anaraka an'izay pression arak'izay voalazanao zay akory ny olona fa tsy azo atao tsinitsininy reny kanefa koa tsy zay ny voatery baiko ny Antiny Mirandoolona. Tsy mbola atoato ny fandinihan'ity tolo-dalàna mahaberesaka ity raha ny tantaratra anatin'ny lahadiniky ny Antiny Mirandoolona androany. Lafa mavao hafa kosa indray dia tokony akatona ny toerana fanariana sy fanatobiana fako eny Andriamanitra ho ny teknisiana momba ny fahalotoana ambony ny tany entona manageja ny eny an-toerana ary misy fiantraikany maro amin'ny fahasalaman'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina izany. Eo ny nasaina. Ny raika amin'ny 30% ny fahafatesana aloha na ny décès prématuré eto amintsika dia vokatry ny fahalotoan'ny rivotra raha ny fanadihadiana natao farany. Tarehimarika izay mametraka ny Madagasikara ho firenena faharoa maneran-tany manana ny tahambony amin'ny olona maty vokatry ny fahalotoan'ny rivotra. Fahafatesana aloha izay mampidina ny tany olona afaka miasa ka miteraka fatiantoka 7.100 ka hatramin'ny 9.100 tapitrisa dolara isan-taona raha ny fanadihadiana natao ny fitondram-panjakana sy ny GAHP izay vondrona iraisam-pirenena mitady vahaolana manoloana ny fiantraikany loto amin'ny fahasalamana. Raha ny tarehimarika ireo teknisiana momba ny fahalotoana mamoaka entona mangeja ambony mahatonga ny fahalotoana eto Antananarivo sy ny manodidina ny toerana fanariana sy fanatobiana fako etsy Andralanitra ka tokony akatona. Io Andralanitra tsy hay moa na may izy noho n'le mekanisme n'le sity na ndorana fanahinina mihitsy ka ny lalàna mikasika an'izay zavatra zay tokony ho atao. Raha ny tena izy zany raha mifijerinay avy aty aminay teknisiana tokony efa ho akaty ny sity satria efa feno loatra. Ny vahaolana maritra amin'io dia ny fanakatonana an'io dia mitady toerakafa hanariana an'ilay fako. Avy telo eny no mitapahafatesana zany ao amin'ny ataontsika hoe tenareo aretina izay eritreretintsika hoe aretina mampatahotra ohatra hoe ny sida sy ny paludisme sy ny tuberculose mitambatra ny tapahafatesana ateraky ny fahalotoan'ny rivotra fotsiny. Tany amin'ny taona 5.700 tany ho any no nanomboka nanariana fako ny teny Andralanitra. Tsy ny fanaraka tamin'ny fitombon'ny mponina nefa ireo toerana fanariana fako ka mahatonga ny zava-misy ankehitriny. Avy amin'ity toerana eny Andralanitra ity, tsy ny rivotra ihany no maloto raha ny fanazavana hatrany. Fomba fiseho anankiray ahitantsika fa tena efa hoe malototsika eto Antananarivo indrindrandrindra satria hitantsika eo daholo izao karazana fahalotoana rehetrarehetra izao. Na ny fahalotoan'ny rivotra io vokatry ny firetana indrindrandrindra fa ny entona izay avoakany eo koa satria ny karazan-javatra misy ao dia tsy ny karazan-javatra atao hoe mety ho simba ihany na ny ataontsika hoe ordure ménagère reny ohatra ménagère reny fa ao ihany koa ny ataontsika hoe mety hoe produit chimique na produit dangereux mihitsy ary izay mipetraka ao anatin'io fako io. Anisan'ny pile, anisan'ny ampoule, ny rivotra na ny tany ipetrahany ny toerana na ny rano izay mety hoe itsika ny anatin'ny nappe phréatique any ambany any dia voaloto daholo noho izay zavatra izay ka izay no mahatonga an'ilay resakitsika eto hoe tena efa mbiakotra ity zavatra ity. Tokony afaingana ny fanakatonana ny toeram-pitobiana fako eny Andralanitra raha ny fanazavana hatrany sy ny fitadiavana toerana vaovao tsy ampitombo ny vokadratsy ateraky ny fahalotoana eo amin'ny fahasalaman'ny vahoaka.
ny toerana vaovao izay andray ny fako eto Antananarivo izay tokony efa islamina toy ny fanasokajiana ireo fako mba ahafahana manodina izany indray ho fiarovana ny tontolo iainana. Efa misy nitetika asa momba io saingy toerana roa ihany hatreto no ahitana izany ary tsy mbola amperinasa dia ny ao amin'ny commune Manandrina distrika Navaradrano sy ny any amin'ny faritra Diana. Mitaky ny amoan'ny fanjakana ny didy fampiarana ilay lalàna AVBG ny solom-bavamboaka manoloana ny forongatry ny fanolanana amin'izao fotoana izao. Ity lalàna ity izay efa liany teo anivon'ny anteny miera ny taona 2022 io na zay. Nahatratra 770 ny trangana fanolanana nandalo teny amin'ny centre Vonjy Felan-tanana ny taona 2022 hatramin'izao volana Oktobra 2022 izao. Ankoatr'io ireo any amin'ny faritra hafa sy ireo izay tsy nandalo ivitoerana tahaka ny centre Vonjy fa vita ny raharaham-pihavanana sy ny sisa. Noho ny fahitana fitombon'ny fanolanana io sy ny trangana herisetra aranofo no nandaniana ilay lalàna miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy hoy ny solom-bavambahoaka saingy tsy nampiarina hatramin'izao. Araka ny tokony ho izy ny namoana sy nandaniana lalàna kasika ny herisetra mianjady amin'ny mahavavy na mahalehilahy moa zany tamin'ny volana Desambra 2022 no nandaniana izay lalàna izay. Dia taoriana ny fandaniana lalàna voalazako teo dia mbola tsy nisy ny didy mpanjakana fampiarana azy io koa ilaina angamba ny ametrahana an'izay maika dia maika. Ny sazy voalaza ao anatin'ny lalàna mikasika ny VBG dia fataoko hoe ahafahana ihany aloha manafay raha ny fiaverako azy satria mihoatra lavitra noho ny voalaza ao anatin'ny code pénal. Ankoatra ny fampiarana ny lalàna efa mbiakoditra fa tsy loza manambana intsony ny herisetra ranofo eto amintsika ka tokony isy fepetra raisina aingana mifanaraka amin'izay hoy ny mpanabe. Vidéo mamofady etsero kabila mangirana sinsisa le mampiasa an'ireny zavatra eny tsy mifidy mihitsy izy na ankizy tonga ao na olon-dehibe satria vola ihany koa ankapandiazona ao anatin'ny saina. Ka eo zany dia tokony mba entitra kokoa zany ny fanjakana mba hanara-maso an'ireny. Tokony ho asiana zany afisa azy eraka ny birao-mpanjakana eraka an'ireny le toerana ifamoivoizan'ny olon'ireny eny na hatrany anaty taxi be aza fitateram-bahoaka dia mba hapetraka any ireny voka-dratsiny ireny eo ihany koa ny atao hoe lalàna sy ny sazy miantra ho an'izay tratra manao an'izay. Ny fanolanana izay tsy afaka antsain'ireo izay niaran'izany ary manimba ny hoaviny ka tokony andraisana fepetra entitra hoy ny psikologa. Tsika zany ao anatina zavatra fikorontanana tanteraka mihitsy eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina ankehitriny. Amin'izao zava-misy zao zany dia ny fampahafantarana akon'ny fanolanana eo amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray. Lasa misy fikorontanana amin'ny lafin'ny fitantanana ny fihetsem-po dia misy fikorontanana amin'ny lafin'ny fandinihana ny fiainana. Mety tsy mikorotana avy hatrany le olona hiaran'ilay fanolanana. Matetika mantsy ny dinihana dia hoe voavetaveta zany ilay tovavy ohatra na voavetaveta ilay ankizy dia hoe nanao ahoana ny vatany. Dia mijanona eo amin'ilay vatany fa ilay akony any amin'ny saina sy any amin'ny fihetsem-po iny zany akony maharitra iny zavatra iny ary mety tsy ho afaka mihitsy. Raha ny lalàna asa terivozana 5 hatramin'ny 20 taona no miandry ireo izay nanolana ankizy latsaky ny 15 taona ary enjehny lalàna ihany koa ireo izay mahita tranga nefa tsy mandray ny andraikitra mifanaraka amin'izany ka mety higadra iray volana hatramin'ny 3 taona. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia efa niravina ny fitokonana izay nataon'ny mpandraharaha eny Ankatso. Amin'ity herinandro ity novena ny fampianarana rehefa vita ny lamina rehetra. Isy araka izany ny tetiandro sy ny fivoahan'ny fidirana isaky ny departemanta. Miantarandriana evo. Fikorontanan'ny fianarana, fitaran'ny fitom-pianarana, isan'ireo mianjady amin'ny mpianatry ny oniversite n'Antananarivo ireo manoloana ny fitokonana mateti-piseho ety. Mampatahotra an'ilay satria izay zao efa ela be 3 zay nefa efa taona zay ny tety. Première année zay nandritra ny 2 taona première année foana tamin'ilay nisy an'ilay grefy. Izay ao amin'ny français mianatra L3 koa dia ilay izy zareo hoe manao réinscription zao zareo amin'ny terinandro ity ihany fa tsisy akoatrany amin'ny terinandro ity fa ilay izy mantsy ny daty tavoakan'izareo tonga tapitra tamin'ny 23 dia nefany dia nisy an'ilay grefy iny dia hoe zao vao misokatra dia hoe enjehan'izareo vita amin'ny terinandro ity zareo réinscription raha vita dia mianatra manomboka amin'ny herinandro. Nanomboka ny maraina androany
Maro ny mpianatra tonga tetỳ an-toerana anjery ny fiverenan'ny fidirana io, tsy mbola nivoaka hatreto ny daty ofisialy amin'izany. Zay zao mbola tsy miditra mianatra fa mbola miandry daty hoe fixe hoe rovina mianatra fa ny tegna fotsiny zareo hoe mety amin'ny herinandro ity ny firinanandro dia mbola manao réinscription aloha zao zay dia miandry ny avana amin'ny zareo hoe rovina ny tena mianatra. Hita communiqué tao Facebook zay hoe efa misokatra ny eny Ankatso dia zay nampatonga anay nandeha aty hoe hanao ny réinscription. Mbola tsisy fianarana. Mbola tsisy fianarana. Raha ny fanazavana azo amin'ny herinandro ity no ivoany tetỳ andro mpampianarany departemanta tsirairay avy, namafisin'ireo mpandraraha eo anivon'ny université fa tsy misy intsony ny olana tsy tokony hirosoana amin'izay. Taorian'ny etsikay dia ny toeram-pampianarana tsirairay moa izany samy manana ny laminasany amin'ny fandramina ny asa amin'ny ny asa dia samy manana fandramina ny asany izy miankina amin'izareo zany iny efa mipirapitraka ny doany fa zareo nefa ny mbola miandry ny antena marina izy tokony mbola miandry ny calendrier avoakan'ny conseil scientifique ny université n'Antananarivo izay iraisan'ny toeram-pampianarana rehetra. Ny vola efa azo karamanay efa azo tamin'ny alakamisy dia raha tena marina zany ny zoma teo nisy fivorian'ny conseil d'administration ny université dia raha ny tena izy tokony amin'ny herinandro ity zany tokony misy izay conseil scientifique zay. Amin'ny ankapobeny tsy dia misy naminasa be apetraka satria ny administration ray manontolo mihitsy no nikatso teo dia zay zany miaraka miainga indray zany zao. Tsy aivina ny herinandro lasa teo no nitsatra ny fitokonana nataon'ireo mpandrarany université raha toka naharitra 3 herinandro teo izany. Mandray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity mianadahy zay mandray ny vahintsika miaraka ny miantotarandrianay fo ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenena. Miarabantsika rehetra tato anatin'ny roa taona izay nangingina ny fankalazana ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe amin'ity taona ity ohatrany ahoana no entina hanamariana an'izay inona ny lohahevitra misy ve ny fanamariana aiza no tanterahana. Miarahaba nareo mianadahy dia miarahaba antsika rehetra mpiaino sy mpanaraka ny vaovaon'ny Cool TV. Marina tokoa fa tao anatin'ny roa taona izay vokatry ny Covid-19 dia somary nangingina ny fanentanana sy ny fiarah-mientana amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe. Amin'ity taona 2024 ity kosa nefa dia miverina indray isika manamarika izany fankalazana izany ary any Amohondava no atao ny fankalazana manomboka ny 7 ka hatramin'ny 13 ny volana Oktobra. Ny andron'ny 13 Oktobra moa dia natokany firenena mikambana ho fankalazana ny andro maneran-tany ka mba isiny ny fiarah-mientana sy ny fanentanana bebe kokoa dia nataontsika ho 3 andro ny fankalazana izany raha ny eto Madagasikara manokana. Ny lohahevitra no fidin'ny firenena mikambana dia ny hoe mampitombo ny fahafahan'ny tanan-dehibe miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Ohatrany ahoana ny antony safidianana izay lohahevitra izay, inona ny zava-misy, inona ny andrasana ao anatin'ny fankalazana io zany? Ny tanànan'ny Morondava dia anisan'ireo tanàna izay tena misedra be tokoa ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiantefan'ny loza ara-voajanahary. Dia izay indrindra no nahatonga anay ny safidy ny tanànan'ny Morondava handray ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe. Eo ihany koa nefa ny tetikasa maro izay efa ataon'ny ministera eo anivon'io tanàna io toy ny famolavolana ny drafim-panajariana ifaharana izay mandray antanana bebe kokoa zany ny fanambo momba n'izany hoe fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro zany. Eo ihany koa ireo tetikasa maro izay toy ny hoe fiarovana ny morontsiraka, ny fiarovana ny mponina sy fiarovana ny tanàna ao anatin'izay loza ateraky ny fiovan'ny toetrandro izay. Dia izay no mahatonga anay ny safidy manokana ny tanàna Morondava tamin'ity taona ity. Rehefa miresaka Morondava izay tsika dia isan'ny verimberina ny fikoandriaka amin'ny tanànan'ny Morondava ao anatin'ity fankalazana ity ve mety hisy vahaolana azo eritreretana mikasika an'izay ho voaresaka ao anatin'ny mandritra an'izay 3 andro izay? Ny tanjon'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe moa raha ity taona 2024 ity manokana no resahana dia ny hoe
ampitomboantsika bebe kokoa ny fanentanana ny tompon'andraikitra eny anivon'ny tanàna, ny mponina, ireo mpiara-mombonantoka rehetra mba hijery akaiky sy handray an-tanana izany fanamby ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro izany. Raha ho an'ny tanàna Morondava manokana dia hitantsika fa misedra olana lehibe io tanàna io amin'ny arak'izay lazainao izay hoe fikohan'ny ranomasina ny morontsiraka ary ny fifanakaloza-kevitra mandritra ireo 3 andro ny fankalazana ireo dia hiopana mihitsy amin'ny ady hevitra sy ny fikarohana vahaolana mahomby entina miatrika izany fiovan'ny toetrandro izany amin'ny alalan'ny ohatra ao Morondava sy resana ihany koa ny tanàn-dehibe hafa ankoatran'ny Morondava. Ankoatran'izay ao anatin'izay 3 andro izay ohatrany ahoana ny zava-iseho anatin'io inona avy ny tonto saina? Ny andro voalohany dia ny 7 oktobra dia isy ireo famelabelara-kevitra sy fifanakaloza-kevitra atao momba ny lohahevitra nasionaly zany sy ny lohahevitra momba ny Morondava manokana. Ny andro faharoa dia natao fanentanana ho an'ny daholobe ka isy ny fiarah-mientana amin'ny fanadiovana ny tanàna, fanadiovana ny morontsiraka ary ny fambolekazo eo an-tanàn-dehibe. Ary ny andro farany izay tsy kely fa io ny tena andro fankalazana maneran-tany zany andro ny tanàn-dehibe izany. Dia eo zany no anaovana ny fankalazana nasionaly izay marina amin'ny fanomezana amin'ny fomba ofisialy ny drafi-panajariana hifarana ho an'ny tanànan'ny Morondava sy ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy tetikasa lehibe iray iarahana amin'ny firenena mikambana. Izay amin'ny ambangivangony ny fandaharam-potoana ao anatin'izay 3 andro izay. Inona zany tena mahazava-dehibe ny anatotosany Madagasikara tahaka ireo firenena hafa izao hoe andro maneran-tany fankalazana izao, inona ny tena andrasana ao anatin'izay? Voalohany indrindra aloha dia mifototra amina lohahevitra anankiray izay tena manan-danja isika amin'izany fampandrosoana ny tanàn-dehibe izany dia tsy inona fa ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro eny anivon'ny tanàn-dehibe. Ny faharoa dia ny fiarah-mientana mba hijery akaiky izany fanamby izany na ho an'ny tompon'andraikitra eny fotony na ho an'ny tompon'andraikitra ety anivon'ny gouvernement amin'ny alalan'ny ministera na ho an'ireo mpiara-miombonantoka maro isan-karazany izay manohana anay ao anatin'ity fankalazana ity sy manohana anay ao anatin'ireo tetikasa maro momba ny tanàn-dehibe ary indrindrindrindra ny fanentanana ireo vahoaka, ny mponina sy ny fiarahamonim-pirenena mba hisininy koa ny fandraisana andraikitra eo anivon'izy ireo. Efeny dia feny izay fanazavan'izay izy hoe fanentanana avy aminareo? Voalohany indrindra dia manasa antsika tsirairay avy indrindra isika any Morondava anotrina sy hanome voninahitra io fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanàn-dehibe io ary ho antsika lavitra eto Antananarivo na amin'ireo tanàn-dehibe hafa dia mbola afaka miaraka aminay manamarika izany fankalazana izany satria natao misy ny fidirana amin'ny internet zany na ny atao hoe réunion virtuelle ao anatin'ireo 3 andro ireo. Manentana ihany koa ireo mpiara-miombonantoka ny fankalazana mety mandalo ao anatin'ny 3 andro fa ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe dia hiarahantsika isan'andro manao. Dia ny farany tsy adinoko ny mankasitraka ireo mpiara-miombonantoka aminay toy ny firenena mikambana toy ny banque iraisam-pirenena ary toy ny agence française de développement izay manohana anay ao anatin'ity fankalazana ity ary manohana anay ao anatin'ireo tetikasa maro ataon'ny ministera. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra sy kemelohany idirantsika amin'ny tapany faharoany vaovao rehefa avy eo ary. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos bégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse.
mba hiarovana ny tontolo iainantsika ary io eny amin'ny toerana voatokana ho amin'izany ny fako. Mienatra midina dia fapolisan-jado paysan tany zanabola raha indrambola ato amin'ny baobab bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ararotsy ary ireo tombontsoa maro be ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny varotra sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso evo baobab bank Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao baobab bank Madagascar banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy ry namana manana fahasembanana sy anareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arias. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, Films et Sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Mety ny tapany faharoany vaovao indray sika dia nanao veloma ny filoham-pirenena teny avaloha ny solo tena mahatry ny OMS androany ary nilaza fa tokony toizana ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara nankasitraka ka ny ezaka izay nataon'ny fanjakana nandritra ny ady amin'ny Covid-19 ny tenany tokony amafisina ihany koa ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Algérie sy Madagasikara hoy ny masivo algériana izay nanao veloma ny filoha ihany koa ka atao Andriatsila. Taoriny ny teny amin'ny lapam-panjakana Mazorivo ny herinandro lasa teo tonga nanao veloma ny filoham-pirenena teny avoloha androany ny solotena maritry ny OMS ny profesora Charlotte Fatindiay rehefa namita iraka nandritry ny enitaona teto amintsika naneo ny fahafahapony tamin'ireo asa sy ezaka rehetra ny ranona nanatanteraka tamin'ny fitondram-panjakana ity solotena ny OMS ity tsy maintsy ary tokony tohizana hoy izy ny fanaovam-baksiny ho an'ny zaza na ny vaksiny adina amin'ny Covid-19. Sur le plan général d'abord amin'ny ankapobeny natara ireo hetsika rehetra natao teo amin'ny fanaovana vaksiny sy ny Covid-19 na tato Afrika na maneran-tany ka tsy afa-miala amin'izany Madagasikara saingy manana fikasana izay hanovany fomba fampitana izay ahafahana manamafy ny fanaovana vaksiny ka anana fahafahana hanao vaksiny amin'ireo miisa 1.2 zarain'ny gouvernemanta maimaimpona avokoa ireo zaza rehetra. Gratuite à tous ces enfants. Nakasitraka manokana ny profesora Charlotte Fatindiay kosa ny filoha Andrajoelina no ny fanohanany ireo hetsika ataon'ny fitondram-panjakana malagasy ho fanomezana tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao ho an'ny vahoaka malagasy. Nisaotra manokana ny OMS ihany koa ny tenany tamin'ny faramiasa nandritra ny ady amin'ny Covid-19 ary indrindra ny ady amin'ny kere any Atsimon'ny Nosy. Tonga nanao veloma ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany ihany koa ny maso ivohy ny Algérie eto Madagasikara izay namarana ny fepitona ny asany teto amintsika. Tokony amafisina trano hoy izy ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenena roa tonta
ny fanakalozana traikefa sy ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia, ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny jono ary ny akoranafo. Je suis sincèrement optimiste. Manana fomba fijery tsara aho eo amin'ny hoavin'ny Madagasikara satria efa voafaritra avokoa ny lalana. Voafaritra fa voara-maso ihany koa. Fa naraha-maso noho ny fisian'ireo tetikasa fampandrosoana izay hitantsika manerana ny nosy miaraka amin'ny faharesena lahatra fa hanao ity firenena ity ho filamatra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Un phare dans la région de l'Indo-Océanie. Nankasitrahany filoham-pirenena ny fanohana ny Algérie ny firenena malagasy tao anatin'ireo ezaka samy hafa natao anatotosana ny vinam-pampandrosoana ny Madagasikara. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tokantrano 570 any amin'ny faritra atsimo ny nosy ankehitriny no azo fampitaovana mahakasika ny asa fambolena amin'ny alalan'ny FAO. Vina amin'izay moa ny fametrahana paikady maharitra sy ara-potoana hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny alalan'ny fambolena. Abraham Randriamanana. Mahatratra ray faingo ray tapitrisa ankehitriny ireo mponina iarany tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara raha ny antontanisa avy amin'ny FAO na ny Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Ahina hiakatra io salanisa io atao anatin'ny volana maro antony ametrahana ny paikady vonjimaika ary maharitra amin'ny alalan'ny fanohanana raha-pitaovana ireo mponina anatanteraka ny asa fambolena izay mifanaraka amin'ny toetany misy any an-toerana raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Les actions que nous sommes déjà en train de mettre en œuvre. Isan'ny ireo hetsika tanteranay ohatra ankehitriny ny fanohanana ireo tokantrano manodidina ny 709 alina amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo masomboly ho an'ny taopambolena vaovao. Fanohanana ihany koa amin'ny lafiny teknika sy ara-pahasalamana ho an'ireo mponina. Ireo amin'ny ankapobeny no tena ivoteranay izay asa tanteranay ankehitriny. Raha ny tanjona napetraka anampy tokantrano hatrany amin'ny 5,4 hetsy kanefa mitetina manodidina ny 420 tapitrisa $, ny tsy fahampiana misy eo am-pelatananay. Etsy ankilany, antenana hitondra vokatra tsara ny amin'ny faritra atsimo ankehitriny ny fiavian'ny rotsakorana. Ankoatra izay, miroso ny fanatanterana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombina antoka samihafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny antsoavina ataon'ny FAO ho fanampiana ireo mponina iarany tsy fanjarian-tsakafo any atsimo. Raha ny rotsakorana dia vinavinaina iotra noho ny tokony ho izy. Araka izany, ho tsara ny rotsakorana indrindra ho an'ireo fambolena. Ankoatra io, ho fantatra tsy ho ela ny valin'ny fangatana nataonay any amin'ireo mpiara-miombina antoka toy ny firenena mikambana, ny valin'ireo antsoavo ireo izay antenaina ifanaraka ary aminy ny tsy fahampiana misy. Nanatanteraka fiaonana tamin'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta tetsy amin'ny lapany mahazo arivo androany ny delegasiona avy amin'ny FAO no resaina nandritra izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy ity sampandraraha ity mikasika ny paikady ahafahan'ny firenena mamaly ara-potoana ny filana iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eo koa ny fanatrarana ny tanjona amin'ny fahavitany tena ara-tsakafo. Tafiditra ao anatin'ny hetsika anampiana ireo tratran'ny kere any atsimo nosy ny Téléthon izay karakarany fikamanana take-out kere aseho amin'ny alalan'ny fandehanana bisikileta miainga atao Tomasina hiazo ny taolany aro ka 5,000 ariary isaky ny kilometra vita moa no angonina amin'izany. Gaetan Andriasilavo. Ny ala tao Tomasina hiazo ny taolana aro ny lalana ataon'ireto ekipa ao amin'ny bisikileta sy moto ao anatin'ny hetsika take-out kere ireto, tanjona ny anala fasairanana sy anolotra tsikitsiky ho an'ny mponina. Eo ihany koa ny fanangonana vola na fanaovana Téléthon atolotra ho an'ireo kere any atsimo ka 5,000 ariary isaky ny kilometatra vita. Champion. C'était enregistré, vas-y. Alors, pas essayer d'y aller en une fois. Non, voilà, ouais. On va économiser un peu ses forces. Voilà, j'ai eu le monde entier au téléphone. Ils sont tous derrière toi. Hein. On va te prendre en photo à l'entrée de Manour. Raha ity lalana izorana ity, ny ainga tao Tomasina ny andro voalohany ka hiazo ny Vatomandry, nahitana 5,20 kilometatra. Andro faharoa, Vatomandry Manoro, 4,20 kilometatra. Andro fahatelo, ny ainga tao Manoro hiazan'ny Nosivariky, 5,20 kilometatra ihany koa. Andro fahaefatra, ny alan'ny Nosivariky ny azo any Mananjary renivohitry Vatovavy, 7,10 kilometatra. Mananjary ny azo any Manakara renivohitry Fitovinany, 2,20 kilometatra ho an'ny andro fahadimy. Manaraka,
manakara ny azo an'ny farafangana andro fahaenina izay nahitana 170 kilometatra, andro fahafito izay nahitana 770 kilometatra. Ny ala tao farafangana ny azo an'ny Vangaindrano. Taorin'izay, ny azo an'ny Manamondro 250 kilometatra miala ho Vangaindrano. Aorin'izay, i azo an'ny Sandravonany sy Manantenina mialohan'ny igadonana ao Tolagnaro. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia mety hiakatra hatrany amin'ny 30 isanjato ny sarandalana manerana nosy ny fiakaran'ny vidin'ny pièce, ny vidin'ny solika indrindra ny faratsian'ny lalana no antony mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Efa miroso amin'ny fifambidiniana manoloana izany ireo tompon'andraikitra isa tokony. Gaidon Andriatsilava. Noho ny fasairanana nateraky ny fikatonan'ny faritra tsy nahafahana ny asa nandritra ny fotoana maharitra, misedra olana hafa indray ireo mpitatitra amin'izao fotoana. Miasa fantiatoko izy ireo raha ny fanazavana ka tsy maintsy iroso amin'ny fampiakarana sarandalana izay mety ahatratratra any amin'ny 30 isanjato. Isan'izany ohatra ny falafosan'ny vidin'ny pièce raha misy ny fahasimbana izay matetika miseho noho ny faratsian'ny lalana amin'izao fotoana. Lalana mialeto parapatonga za zao mpanao tiliara manao Vangaindrano konko zaho fa ny lalana mialeto jusqu'au andraso aloha ataoko tsenjery zany le lalana satria io moa lalana ny fiainako mialeto jusqu'à Tsotany mba tsara miala Tsotany jusqu'à Fianaratsoa dia mampiteny mona tompoko lalana tokony ataonay ao adiny 4 lasa ataonay adiny 12 zao izay koa nefa tsy afaka mandeha mafy satria raha mahalala ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zao aloha zany le fanoloana resort zao no tena mafotaka satria le lalana efa tena enjana be satria misy lavaka le tômôbila moa ny tômôbila tsy maintsy misy entana foana na inona fa le faratsian'le lalana zany no tena mahatonga na plakety ara eny afidiana fiakarana ianao manitsaka frein zany fiakarana manitsaka frein midina moa iny efa mahazatra na ny fiakarana ianao manitsaka frein raha anaty tourna misy lavaka be. Efa voavany olan'ny fanakanan-dalana hoy ireto mpamily amin'ny zotra nasionaly ireto saingy izao misedra olana hafa noho ny faratsian'ny lalana izao indray. Zay zany aloha dia zava-dehibe hitanay hoe vaovao nafinaritra nataon'ny fitondrana fa ny lalana eo zany mba mampitaraina anay satria amin'izao fotoana zao mividina pièce raha pièce natao toka hoe tamin'ny herintaona zao zany mividy disque 350 000 zao mividina disque 550 000 noho ny lanjam-bola atsika malagasy diso latsaka ambany loatra. Raha ny loharano vaovao azo ny herinandro avy izao no isy fanantonana eo amin'ny ministera sy ireo tompon'andraikitra samihafa ahafana mijery vahaolana manoloan'izany. Hatreto aloha raha izao fasairanana iainan'ny mponina izao ho sarotra ny andraisan'ny mpanjifa sy ireo tsy maintsy hiazo ny faritra raha miatra io fiakaran'ny sarandalana io. Mitaraina noho ny tsy fisian'ny rano ny mponina eny Avato sy ny manodidina efa aray volana tena tapaka tanteraka ny rano ny Jirama izay miditra any atokantrano ravidiny na 50 ariary ny rano ray bidon mavo eny amin'ny borne fontaine efa tafiakatra 700 hatrany amin'ny 1000 ariary izany miaraka amin'ny karaman'ny apaka rano ny alarana efso. Efa tafiakatra 700 hatramin'ny 1000 ariary amin'izao fotoana ny rano ray bidon mavo iray eny Ivato. 50 ariary ny vidin'ny rano eny amin'ny borne fontaine fa ny karamany mpitondra rano no ambony izay miankina amin'ny alaviran'ny trano fanaterana rano. Saika ny quartier rehetra eny Ivato sy ny manodidina no tojo fahasairanana ary antonany maro no nanana olana amin'ny resaka rano fisotro madio ny mponina eny an-toerana. Amin'izao efa saika tsy mandeha intsony ny rano any an-tokantrano ny olona rano fanazavana. Tsy mandeha foana efa ela be fa tamin'ny taona lasa angamba ny ranonay zay no tsy nandeha mihitsy amin'izany izy amin'ny alina foana no mandeha nomboka amin'ny eo amin'ny ray amin'ny roa amin'ny alina sasakalina vao mandeha tsy mandeha fa adiny roa na adiny telo raha mandeha amin'izany mafeno rosio telosio amin'izao tena tsisy na boty kely ara fa dia maka amin'ireny olona manana lavadrano reny zay mangataka amin'ireny ohatrany hoe any amin'ny camp misy lavadrano ary amin'ny para dia mangataka any zay ohatran'izay fa tsisy dia any amin'ny sitabomba tsy izay eo amin'ny ray volana eo tena tsisy nandeha na boty kely ara tena tsisy tena teneniko tsisy tena tsisy na le amin'ny alina ary na amin'ny alina ary zao lasa tsy te na rano hosotrona raha tsisy fa zay mangataka rano amin'ny lavadranon'olona zay. Ho an'ny tokantrano sasany mandofa ofana compteur ny Jirama hatrany izy ireo na dia tsy mandeha aza ny rano any an-tranony. Akoatra izay tsy maintsy manakarama olona ihany koa fa akarano izy ireo. Dia aminay manokana tena tsisy rano mihitsy efa mataona tsy haiko hoe firy zay
dia amin'ny maraina raha manafatra rano zay tonga izy amin'ny 12 amin'ny ray amin'ny 2 eo dia efa tsisy rano intsony. Dia amin'ny bidon jaune avy any lavitra be any olona mitondra anazy dia lasa lafo be ilay rano tonga aty aminay genre 700 ohatr'izany. Dia nay manokana izao raha tsy mihinana indrindra mitsitsy indrindra 7 bidon isan'andro. Misy fiantraikany mihitsiny lasa tsy afaka manao ninina mihitsy amin'ny fiainana na ilay vola tokony hoe mba hoe angononao anaovanao zavatra lasa lany rano. Misy amin'ireo mponina Enimandroso Ivato no maka rano eny amin'ny borna fontaine eny amin'ny quartier faefatra eny Ivato noho ny tsy fisian'ny rano. Enimandroso zao no manafitra rano zay eo lavitra ny telo na telo. Borna telo zao kila izay olo zao vidiny rano eto dia tonga any izy 5 000. Dia nefa ny firy bidon eo ny alain'ny olona? 520 zao no sakanay dia izay no entina ihany isa tao mandeha maka. Arakaraka le izy milahatra be dia eo amin'ny 4 na 5 eo ihany. Fa raha ohatra hoe tsy milahatra dia izy dia mahavita betsaka, fa izy milahatra be dia tsy mahavita betsaka mihitsy. Raha toka adiny iray ihany no tokony hisokatra ny borna fontaine izany hoe amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 maraina. Ho an'ity borna fontaine eo amin'ny K4 ity manomboka amin'ny 2 maraina izy no misokatra ary hatramin'ny 7 alina. Antony marobe ny tokantrano milahatra rano eo amin'ity toerana ity. Pompy any ambony any zao zany tsy mandeha. Izay carte any ambony any zany dia aty daholo ny rano. Carte faefatra zao dia carte voalohany carte fahatelo hatrana carte faharoa hatrana ka 5 any ary carte fahadimy zany mafaka. Ary zany tapaka tamin'ny sify tanely taloha zay zany mbola tsisy fahatabana fa ela misy. Velotariana ny mponina Enivato sy ny manodidina manoloana izao tranga izao ka manaitra ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny hijery akaiky sy hanolotra vahaolana maharitra manoloana izao tranga izao. Iverenantsika ny tontolon'ny vaksiny dia nisokatra nanomboka androany ary haritra 3 andro ny fanaovam-vaksiny faobe eny amin'ny fasan'ny karana ho ny tompon'andraikitra eny amin'ny toerana. Ny fanentanana ireo mpitatitra sy mpandeha mifamezivezy amin'ny tanjona amin'izany. Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny gare routière Maki, ny tompy fiantsonana eny amin'ny fasan'ny karana androany no nisitraka ny fanaovam-vaksiny faobe tanterahan'ny ministera tompon'andraikitra. Toerana isan'ireo maro mivezivezy avy amin'ny faritra samihafa ny tompy fiantsonana antony hanamafisana ny fanatanterahana ny fanaovam-vaksiny eny an-toerana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Aiza adinontsika fa efa nisokatra ny abakabaka Madagasikara dia betsaka zany ny vahiny avy any ivelany ho tonga eto Madagasikara. Hiazo amin'ity toerana atopy-piantsonana amin'ny fasankarana ity na ho any Atsinanana na ho any Atsimo andrefana na ho any Atsimo satria aiza adino fa eto no misahana ny sotra Morondava izay be fizahatany indrindra dia tsara ny fanaovana vaksiny zany eto amin'ity toerana ity satria ny vaksiny dia afantatsika fa hery fiarovana. Misa roa ireo vaksiny tena toerana, isan'izany ny vaksiny Johnson & Johnson, eo koa ny AstraZeneca, misokatra ho an'ny rehetra izay manana karapanondro na ireo mpitatitra na ireo mpandeha ny fanaovam-vaksiny eny amin'ny tompy fiantsonana fasankarana. Isika mpitatitra no victime voalohany zasana tsy miverina an'izay ny confinement. Dia nefa tsy misy afa-tsy ny vaksiny loatra amin'izao ny miady amin'izay Covid-19 zay. Ko manentana antsika amin'izao fanaovam-vaksiny zao mba tsy hiverena ny confinement intsony satria tsika ny olona mandehandeha sana tsy mivava itsika an'izay no hitondra zao tsika azetina Covid-19 manerana ny nosy an'izay dia zay nanentanany aleo tsika manao vaksiny. Tsy ahivina aharitra 3 andro ny fanatanterahana ny fanaovam-vaksiny faobe ho an'ny etsy amin'ny tompy fiantsonana fasankarana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tetika safitan-kiantso ifanombonana anatsarana ny tolotra fahasalamana eto Antananarivo renivohitra. Isy araka izany fakana hevitra ametrahana fomba fiasa vaovao. Gato Andratsilavo. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny tetikasa fitakiantso ifarimbonana na ny fanamby katsahana tolotra avokalitao ifarimbonana amin'ny tompon'andraikitra sy ny olom-pirenena afaka. Ao anatin'ity tetikasa ity, asaina manombana ny kalitaon'ny vokatra atolony ireo mpiasan'ny mpisehatra ara-pahasalamana. Asaina ihany koa izy ireo anombana ny lentan'ny kalitao ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena. Ankilany, asaina ny olom-pirenena anombana ny kalitaon'ny vokatra atolotry ny mpiasan'ny fahasalamana. Rehefa vita izay dingana voalohany izay dia ampifanatrehana ny rototo
ka hiaraka ataontsika hoe mamaritra reo lesoka tokony ho atsaraina ary miaraka ihany koa mahafantatra reo tsara tokony ho amafisina. Izay no andrafetan'izy ireo paikady sy fandaharan'asa zany izay anaovan'izy ireo fanamby iombonana ka samy anatsara ny manandrify azy avokoa na ny eo amin'ny mpiasan'ny sehatry ny fahasalamana na ny olo-pirenena izay ahitana lesoka be dia be ihany koa saingy matetika tsy voalaza. Ny komuna no ambaratonga-pahefana akaiky indrindra ny vahoaka ary manana andraikitra sy zara asa lehibe izy eo amin'ny fampiraisana ina ny vahoaka antoka ananana fiarahamonina milamina sy mirindra mampitoetra tontolo izy sy ny tombontsoa ho an'ny daholobe. Faritra enina voasorotry ny PNUD efa niasany hatramin'izay no anatanterahana ny tetikasa Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Analamanga, Atsinanana ary Menabe. Voakasika izany ny tompo-pahasalamana miisa 330 voatsinjara amin'ireo faritra enina ireo izay ahitana fokotany 570 sy 500 anaty komuna 330. Ny 12 aogositra lasa teo nanomboka ny fanomanana ity tetikasa ity ary farana ny 12 novambra 2024 ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena dia nitranganina fanonganam-panjakana androany tany Soudan mitoetra any an-toerana ankehitriny ny état d'urgence raha ny fanambarana izay nataony jeneraly iray izay tompon'antoka tamin'ny fanonganana. Mitsangana ihany koa ny gouvernement maleo tena fanantena. Raha ankehitriny ny gouvernemanta sy ny filakevitra ny tetezamita ny Soudan tao aorian'ny fanonganam-panjakana nitranga tany an-toerana androany maraina raha ny fanambarana nataon'ny jeneraly Al-Burhan tompon'antoka tamin'ny fanonganam-panjakana foana ihany koa ny andraikitra sahan'ireo governoram-paritra ny an-toerana raha ny fampitam-baovao. Ny volana Jolay 2024 no anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny Soudan raha nambaran'ny jeneraly Al-Burhan hatrany. Gouvernemanta maleo tena kosa no hitantana ny firenena ny an-toerana mandritra izany. Manoloana io manameloka ary mangataka tsy misy atakandro ny famoahana ny Ministra sy ireo tompon'andraikitra nosamborona nandritra ity fanonganam-panjakana ity ny filoham-pirenena Frantsay. Etsy ankilany, miantso ireo mponina nanatanteraka ny fidinana an-dalambe ny Praiministra Soudanais. Nisy araka izany ny fifandonana teo amin'ireo mponina sy ireo miaramila tao amin'ny tanànan'ny Khartoum. Miantso amin'ny fifampiresahana sy ny fifanantonana eo amin'ireo mponina sy ny tafika ny vondrona Afrikanina manoloana ny zava-misy any Soudan ankehitriny. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soava-mahandro dia veloma fodary tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny la vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.